Am'izao alahady faharoa sahady taorian'ny tolona izay natomboka ny vahoaka malagasy tamin'ny 25 septembre 2025 zao de toriteny fohy mahakasika ny tokony ataontsika kristianina manoloana an'izany tolona izany no ataontsika eto amin'ny pejy fa tsy fampianarana soratra masina misy atsipiriany araky ny mahazatra. Inona ny tokony ataontsika kristianina manoloana an'izao tolona misy amin'ny firenena zao? Samy tolona daholo moa, na ny miteny hoe miala rajoelina, na ny miteny hoe mijanona rajoelina, na ny miteny hoe arodana ny rafitra rehetrarehetra, samy tolona daholy. Isika kristianina de vahoaka malagasy. Ary ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na kristianina na tsipino na any a Madagasikara na diaspora de samy mandray anjara amin'io tolona io satria samy tia tanindrazana daholo tsika rehetrarehetra. Tsy kisendrasendra ny maha fanevan'ny repoblika fahaefatra ny hoe fitiavana. Samy entin'ny fitiava-tanindrazana tsika, fitiavana ilay Andriamanitra inoantsika kristianina, fitiavana no nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, ka manoloana an'izany ny fitiavana kristianina de tsy fitiavana amin'ny vava, tsy fitiavana amin'ny hery sy fahefana, fa fitiavana amin'ny asa tahak'izay nataon'i Jesosy. Fa ny mampalahelo de zao, isika kristianina ilay mino fa Jesosy no Kristy de tady ravoravo tanana fotsiny hoe andaotsika hifony e, andaotsika hivavaka e. Marina fa asa ny vavaka, fa tena mipaka amin'ny fotsika sy fiainatsika ve? Marina fa tsy teny fotsiny ny vavaka, fa raha miteny antsika hoe andao hifona, mifona amin'inona? Ohatrany hoe zazakely anankiroa miady ve tsika de teren'i Jesosy hoe mila mifona nareo, de mifona fa tsy hanao tsony. Zany ve no atao hoe fifonana kristianina? Hoe mivavaka hifadianana tsika de hiditra ao am-piangonana tsika de hivavaka amin'Andriamanitra, Andriamanitra ao vonjeo Madagasikara. Izany vavantsika mikipantsopantsona zany ve no atao hoe mivavaka kristianina? Tadidio fa ny Andriamanitra inoantsika kristianina de Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Fa matetika ny tsindritsika kristianina sy nahazatra ny tantaran'ny fiangonana hatramin'izay de ilay Andriamanitra hoe ray, Andriamanitra hoe tsy toa, Andriamanitra mpanjakazaka, Andriamanitra manao zay tiany atao, Andriamanitra mpandrisy rehefa mitolona. De antsika olombelona amin'izay fotoana izay mieritreritra hoe pion amboarin'Andriamanitra, Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetrarehetra e. Na nanao inona tsika nanao inona de izay sitrapon'Andriamanitra de efa tanteraka foana. Tsy atopoko ny anarantsika tamin'ny fampianarana lavabe tamin'ity volana ty, fa misy sitrapo anankitelo samy avelan'Andriamanitra tanteraka daholy. Ny sitrapon'Andriamanitra izay tena mahasoa ny olombelona sy ny zavaboary rehetrarehetra namboarina satria izy anie no nanamboatra antsika e. Ilay mpanamboatra no mahasoa antsika. Fa misy koa ny sitrapon'ilay mpanimba, sitrapony devoly, manapotika an'ilay Andriamanitra namorona antsika hiadana sy ho finaritra de simbatin'ilay devoly hijaly sy hifamono sy hiady. Fa tsy pion isika olombelona ka hoe devoly reto, erin'ny maizina io, na Andriamanitra io no manao forse tsy maintsy tanteraka ny sitrapony. Fa misy sitrapo fahatelo noforonon'Andriamanitra hanana safidy isika olombelona. Na Andriamanitra namorona antsika aza tsy nanery antsika hoe tsy azonao hoanina io voankazo io ka tofiriko anao raha vao mihinana an'io. Tsy atopoko. Avelan'Andriamanitra malalaka ny olombelona na hanaraka ny sitrapony na hanaraka n'ilay mpamitaka, mpamono
mijaly ary responsable amin'ny safidiny ny olombelona tsirairay avy. Andriamanitra mpamorona sy mpandahatra de mandahatra fotsiny hoe teraka anao na tianao na tsy tianao, Andriamanitra no nampisy anao fa tsy safidinao no tonga teto an-tany. Rehefa maty koa anao de tsy misy mbola tsy nisy olombelona nahay niala an'io fahafatesana io na mandroso ohatrany ahoana ny siansa sy ny grigri sy ny herin'ny maizina sy ny rehetrarehetra, tsy maintsy teraka anao tsy misafidy maty anao tsy misafidy, fa eo anelanelan'ny andro mpiainanao manomboka voateraka anao ka mandra-pahafatinao, na kristianina anao na tsy mino ny fisian'Andriamanitra anao, de tsy maintsy misafidy anao, ary ny safidinao no mamaritra ny mandrakizainao. Na tsy ino ny fiainana ankoatran'izao fiainana zao ary anao, ny safidinao no mamaritra ny fiainanao eto sy ny fiainanao ankoatran'ny eto. Fa tsy hoe io de zay sitrapon'Andriamanitra de tanteraka de i-croiser les bras eto fotsiny atsika na andohalika eto fotsiny atsika e. Sy atopoko. Ilay Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra mpandahatra de mandahatra ny fahaterahanao sy ny fahafatesanao. Ny eo anelanelan'izay de safidinao tanteraka, tsy teren'olona, tsy tereny vola, tsy tereny fahantrana, tsy tereny fitiava-tseza, tsy tereny baiko midina avy any ambony, fa manana safidiny tsirairay. Na nofanina nandritra ny 7 volana anao, na nofanina nandritra ny 5 taona anao hoe tsy maintsy mandray baiko ny lehibe, raha kristianina ianao, lehibe noho ny lehibe rehetrarehetra Andriamanitra. Henoy ny feo ny fanahy masina izay miteny ao aminao hoe iza no tokony arahanao. Ny fanjakana hitanao maso eto amin'izao tontolo izao ve? Ny hoavin'ny taranakao ve? Ny mombanao sy ny fivelomanao ve? Sa Andriamanitra miteny aminao? Nambarako teo fa ilay Andriamanitra ray tsy toa mpandahatra ihany no izingizinitsika, fa adinitsika kristianina fa Andriamanitra koa de tonga nofo amin'ny alalan'i Jesosy, ilay ataontsika hoe Kristy, mahatonga ny anarantsika hoe kristianina. I Jesosy tsy ray intsony izy, tsy ilay tsy toa izy, tsy natsoina hoe mpanjaka izy, fa mpiandry ondry izy. Vahoaka faran'izay madinika teo amin'ny Israely zany mpiandry ondry. Ianareo ozy izy ataoko hoe sakaiza, ataoko hoe mpianatro. Eo amin'ny Jesosy zany tsy misy ambony sy ambany, tsy antsoina hoe tompoko Jesosy fa tena namana. Izany namana zany rehefa mahita ny namany ory sy mijaly tsy miandry an'ilay namany miteny hoe mifona ara namana mba hasory amin'ity fijaliako ty, fa miara ory aminao ny namanao tianao, miara ory amintsika malagasy Jesosy. Andriamanitra de tsy ilay mipetraka eo ambony seza miandry atsika hifona sy hitomany sy hitalao, fa Andriamanitsika kristianina de Andriamanitra mitomany. Tsy indray mandeha Jesosy no nitomany. Nitomany izy rehefa maty Lazarosy, na de hainy aza hoe ho atsangany amin'ny maty Lazarosy, misy émotion Jesosy, nitomany. Nitomany koa Jesosy rehefa nahita ny Jerosalema hoe ity anao ry Jerosalema de manao hoe tompoko, hosana hosana, nefa afaka 3 andro de mivadika hoe omboy, mitomany Jesosy. Mahita antsika malagasy vonovonoina fahatany, mitomany Jesosy mahita ny hafanampontsika fahatany, tsy miandry ny fanahy masina mitarika n'ilay fitiavana. Misy karazany maro ny fitiavana,
Ilay Andriamanitra inotsika kristianina dia Andriamanitra fitiavana. Fa misy koa fitiavana tsy ilay Andriamanitra fa misy ny fitiavan-tena, misy ny fitiavan-tseza, misy ny fitiavam-bola, misy ny fitiavan-karena, misy ny fitiavana laza sy voninahitra, misy karazana fitiavana marobe koa izay manosika ny olona hanao zavatra. Fa ny fitiavana amintsika kristianina dia ilay fitiavana satria Andriamanitra efa tiantsika taloha, mahatsapa n'ilay fitiavan'Andriamanitra anao fa tsy hoe fahatezeran'Andriamanitra teny andaontsika hifona hibebaka. Tsy Andriamanitra tsy toa fotsiny ihany izy amintsika kristianina izay efa ao ambala dia omeny didy sy lalàna isika amintsika kristianina. Mino fa Jesosy no Kristy dia Jesosy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Io no tsy toa. Tsy misy lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy lalàna ambony noho ny lalàn'ny fitiavan'i Jesosy amintsika kristianina. Ny amin'izay tsy mino an' Jesosy ho Kristy, Andriamanitra mahalala ny momba anazy. Tsy anjarantsika kristianina ny hitsara anazy, tsy asantsika zany. Ny lalàna zany, ny lalàna, ny fitiavana, ny didim-pitiavana nomeny Jesosy dia ho antsika kristianina. Fa ny mahafitiavana, ny mahampamonjy an' Jesosy dia ho an'ny olona rehetrarehetra. I Abrahama dia tsy raintsika mino kristianina fotsiny ihany, vakio tsara ao amin'ny Genesisy, fa rain'ny firenena rehetra i Abrahama. Tsy Isaka sy ny zanak'Israely ihany no zanaky Abrahama, fa efa nianarantsika tamin'ny fampianarana ny testamenta taloha fa niteraka ny Ismaela koa Abrahama ary niteraka zanaka enina hafa koa tamin'ny Ketura, fa tsy Sara sy Agara fotsiny ihany. Izany hoe ny Andriamanitry Abrahama dia tsy Andriamanitry ny Israely fotsiny ihany, tsy Andriamanitratsika kristianina fotsiny ihany, fa ilay Andriamanitra nanorina ny tany sy ny lanitra, ilay Andriamanitra nanaiky rehefa nangataka ny zanak'Israely hoe omeo mpanjaka koa zahay. Ilay Andriamanitra manaiky an'izay mpitondra sy izay mpanjaka safiditsika olombelona. Ity no tena hafatra pitaina amin'izao toriteny fohy omenantsika zao. Izay safiditsika olombelona dia eken'Andriamanitra ho mpanjakatsika olombelona. Fa Andriamanitra tsy manery. Nisy mpanompon'Andriamanitra amin'ity toriteny androany ity dia tena hanonona anarana ary teny zavatra marina, tsy mahazatra ny toriteny fa ilaina zany amin'izao zavatra iainantsika eto amin'ny firenena izao. Pastora Dokotera Emma, nataontsika interview folo be zao izy teto amin'ny pejy, afaka jerenao zany fa mbola ao amin'ny pejy. Nijoro vavolombelona fa tena Jesosy no niteny tamin'ny alalan'ny mamany lava fa ho tonga filoham-pirenena i Marika Ravalomanana raha mbola hididy eratsiraka no filoha teo. Tanteraka zany satria tenin'Andriamanitra, fa tsy midika zany hoe na fomba ahoana ny hitondrany eo dia izy foana no filoha satria notendren'Andriamanitra. Fa eken'Andriamanitra ny safiditsika. Neken'Andriamanitra rehefa nahongana tsika izy, ary izy sy Andriamanitra no nahalala raha mbola nanaiky an'ilay antson'Andriamanitra no nataony teo na tsia, fa tsy anjarantsika kristianina no haka ny toeran'Andriamanitra hitsara. Fa ny hafatra ho antsika kristianina dia manaiky izay fiditsika Andriamanitra. Voapirofo ny soratra masina zany. I Saoly mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely no nosafidiny zanak'Israely, fa i Saoly mpanjaka tsy nandeha irery fa niaraka tamin'ny mpaminany Samuela izy. Niaino ny tenin'ny mpaminany izy dia nandresy resy daholo ny fahavalo. Fa indray mandeha monja no ny tantaran'ny Baiboly, fa mino aho fa tsy indray mandeha monja, rehefa nanomboka tsy niandry ny baikon'Andriamanitra intsony Saoly,
tsy niandry ny mpanjaka tsony izy hoe afaka mandeha miady ianao. Ary tsy nanarakarabaka tenin'ny mpanjaka tsony hoe rehefa resinareo ny fahavalo de vono daholy ny lehilahy sy ny biby sy ny fananana rehetrarehetra, ny zaza amam-behivavy tsy azo kasihana. De inona no nampiongana ny fanjakany Saoly? Ny rehareha tamin'ny seza maha olombelona azy izy, tsy ny vonoany ilay mpanjaka nasain'Andriamanitra avy de vonoana fa nampijaliany, nanaparany fahefany, nampisehoany hoe zany zao ny mpanjaka. Nefa Andriamanitra no nifidy sy naniraka azy. Izay no nahatonga an'Andriamanitra tsy namindra fo tamin'ny Saoly, satria voalohany tsy nahay nibebaka tamin'ny fony Saoly. Mody ny fona ihany Saoly, fa tsy tamin'ny fo fa mivava mibadabada tahaka ny ataony akamaroantsika kristianina. De rodana ny dinastiany Saoly nifindra tany amin'ny Davida ny fanjakana. Ary ny fanjakany Davida no naharitra mandrakizay. Ny fanjakany Davida no nahatonga ny Jesosy taranaky Davida tsy manam-pahataperana mandrakandroany ny fanjakany Davida, satria nahoana? Tsy hoe nanaraka ny tsipiriany foana ny tenin'Andriamanitra Davida, tsia. Raha pitainareo impirinanao erreur i Saoly de impirinanao erreur Davida. Ny an'ny Davida maro be, hatramin'ny miaramilany ny vononina lainy ny vadiny, mamany Solomona mpanjaka, de vadiny miaramilany Davida novonony mba hanambadiny an'ilay vadiny. Haratsiana tahakan'izany nataony Davida, nefa mbola namindran'Andriamanitra foy, satria nahoana? Davida isaky ny avy manao erreur de tena mifona sy mibebaka amin'ny fony tokoa, fa tsy mifonafona mivava fotsiny tahaka ny Saoly. Tsy ny fifonafonantsika kristianina mivava fotsiny tahaka amin'ny Saoly no amonjen'Andriamanitra ny firenentsika tompoko, fa ny fifonana tahaka ny Davida, na de nangala badin'olona, namono vadin'olona, niteraka tamin'ny vadin'olona, maty ny zanaky Davida sy Batseba voalohany a. Tsy hoe tsy saziana rehefa mifona, fa avy de voavela maimaim-poana, tsia, maty ny zanaky Davida sy Batseba voalohany. Fa ny fona sy ny bebaka Davida zay vao niteraka ny Solomona indray, i Davida sy Batseba ihany, vadiny miaramilany novonoiny. Tena namono Davida fa tena nibebaka tamin'ny fo, fa tsy nibebabebaka mivava fotsiny, de namindra fo Andriamanitra. Tena namindra fo Andriamanitra, fa tsy navelan'Andriamanitra nanangana ny tempoly Davida, fa ozy Andriamanitra hoe be loatra ny raha eo an-tananao. Ny zanakao izay tsy nandatsa-drana ipitiny kely aza Solomona, ny fanjakany Solomona nalainy vady daholo izay zanaky ny fahavalo rehetrarehetra, fa tsy nandatsaka ran'olona na ray aza Solomona no navelan'Andriamanitra nanangana ny tempoly. Izany hoe isika olombelona tahaka ny Saoly, tahaka ny Davida, de mpanota ary samy mibebaka, fa hain'Andriamanitra ny mibebaka mivava, ary hain'Andriamanitra ny tena mibebaka marina amin'ny fo. Ary ny fibebahana de misy justisy amin'Andriamanitra. Tsy hoe mibebaka de samy miala, zay moa ny fiheveran'olona ny famelan-keloka kristianina. Miteny fotsiny mifony de vita, de tsy maintsy mamela anao. Tsia! Ny justisin'Andriamanitra de izy tena ny Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy mihitsy no novonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maimaim-poana zany ny famelan-keloka, tsy tonontononina foana zany ny mifona, fa vidiana lafo miainga avy amin'ny fo. Andriamanitra tsy mijery ny zavatra miseho ivelany. Andriamanitra tsy mitsara avy amin'ny zavatra tsaratsaraitsika olombelona ivelany, fa mijery ny fo sy ny voa.
ny any anatiny, inona ny antony mahatonga anao midina an-dalambe? Inona ny antony mahatonga anao mitifitra? Inona ny antony mahatonga anao tsy miala? Inona ny antony mahatonga anao manao ny zavatra rehetra ataonao? Zay no zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe mizara mofo be dehibe anao de tsara zay ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miteny aho hoe ratsy ny mizara mofo fa tsy izay no jereny Andriamanitsika Kristianina. Tantara tena zavatra niainako mifandray tsara amin'ny lafin'ny politika zay iainantsika ankehitriny no hijoroako vavolombelona sy hitondrako hafatra amintsika androany. Dadanay Bruno Jean de Dieu Tsiketa, Jamoka Misetra, de isan'ny latsaka maire tao Majunga. Efa nodimandry izy tamin'ny février 2020. Fa tamin'ny 2007 mbola 17 taona za tamin'izany mbola tsy nanana kara-panondro, mbola tsy nifidy no Tim no nitondra teo, Ravalomanana no nitondra. De ny ekipan'ny Tim tany Mahajanga tadidiko mihitsy vao maraina be tamin'izay nandondona tao an-tranonay tao Mahavoky Atsimotrao, trano taolina, trano tsisy dikany tena hoe tranona mpampianatra mahantra, ny mpampianatra ny mpiasam-panjakana ambany karama indrindra, tsy ao Madagasikara fotsiny fa maneran'izao tontolo izao tompoko na aty Etats-Unis misy anay ny karaman'ny mpampianatra ny karama ambany indrindra. Ny asan'ny mpampianatra de tsy asa fitadiavam-bola fa tena asa fanompoana. Fa tonga tao tamin'izay ny ekipan'ny Tim rehefa hanomana fifidianana 2007 dadanay zany tsy nanana eritreritra hanao politika mihitsy ny tamin'ny fiainany. Fa ry zareo nandondona tao an-tranonay hoe ilainay Tim nao ataonay candidat maire. De ny fomba ny dadanay tompoko nampianariny anay, zaza 17 taona zandrinay manarakaraka anahy tamin'izay 14 taona, faravavinay 9 taona izy tamin'izay fa miara-mivory zay rehefa misy zavatra ohatran'izany. De navory ny dadanay zay mianakavy hoe tonga teo ny Tim handatsaka na ho maire ny Majunga satria dadanay moa de olona tia mandray andraikitra ara-tsosialy ary ny Tim mahatoky politika anazy de zay olona tia ny vahoaka no tiany ho latsaka mba ho lany ekipa ny antoko politikany. De zay mianakavy moa tamin'izay fomba ny dadanay ihany moa zany le hoe tsy maintsy mihera aminay vady aman-janany, zahay 3 vavy sy mamanay de zay moa de tsaratsara maheno an'izany dadanay mety ho maire zany de falifaly andao e. Tsara zany. Tadidiko natomboka ny dadanay tamin'ny vavaka. Dadanay rehefa mamory anay de atomboka ny amin'ny vavaka de faranany amin'ny vavaka. Dadanay tsy pastera fa izy tia mandray andraikitra amin'ny fiangonana. De natomboka ny tamin'ny vavaka de ny faranany tamin'ny vavaka tamin'izay de hoe andao ary fa hilatsaka maire. De fa nivonina de namory ny rahalany izy, namory ny namany, namory ny ekipany hoe hilatsaka maire. Zany Jamoka zany tamin'ny 2007 tia ny vahoaka. Efa akaiky kely ny fifidianana esoriko ny tsy fahalalako tamin'ny 17 taona sy ny honihony sy ny resaka mandeha ny latsaka indray ny vaovao fa hoe tsy nekeny zareo avy any ambony i Jamoka Sud-Est zanaky Vangaindrano Antesaka avy any Alopary no atao candidat ny Tim. Zay moa ny version henoko tamin'ny mahazaza 17 taona na tsy haiko zay fahamarinany fa misy enjeu ara-poko mandraka ankehitriny ao Madagasikara ary misy mitady andrangitra io mahatonga anahy mandray an'izany ohatra concret ny ainanay izany. Tsy mila candidat Betsirebaka fahaizany Majunga anazy Antesaka boka Vangaindrano ny Tim de docteur Nirina izay afo voatany no nilatsaka maire tamin'io fotoana io ary nampime classe de terminale za tamin'io ny anabavin'ny docteur Nirina madebako prof histogéonay mampianatra anahy de meme fotsiny moa zay ao an-dakilasy fa tsy ohatra ny fifandrafiana ara-politika misy amin'izao andro iainantsika zao tamin'izany. Za raha teo zaza izy mpampianatra de tena ny fanaja zay tao an-dakilasy hoe
Na hatramin'ny rehefa nivoaka zany valim-pifidianana dia lany zany dokotera Nirina dia tsy lany Jamoka tsy nifahavalo mihitsy zahay ary dokotera Nirina sy Jamoka tsy nifampiantsy ady tsy nifandray mpifahavalo. Lesona voalohany zay fa ny faharoa dia zao nilatsaka maira ihany Jamoka rehefa avy eo. Ny antony be dia be ny nampirisika sy tezitra hoe satria zany ianao makoa betsirebaka mainty dadanay mainty ngizotra tena ohatran'ny aomby Jamoka io mihitsiny dia tsy tiany andao fa tohananay ianao ozy ny antesaka, andao fa tohananay ianao ozy ny tanindrana ozy ny fiteniny afovoantany anazy, mila tsahanao fa olaninay. Zany hoe tsy ilay motivation nentina tambavaka tamin'ny voalohany hanompo firenena intsony zany no lasa motivation nilatsahany dadanay nofidiana fa ambo sy atezerana no nanosika azy tao afara dia nilatsaka maira. Am'izany efa classe de terminale ty tena zavatra taonay tena fiainanay mihitsy no zaraiko satria mino aho fa fiainan'ny malagasy maro ary mbola miatra amin'ny fiainan'ny firenena mandrakandroany zany mpampianatra kely zany tsy misy ambimbava ho tehirizana andefasana mianatra zanaka any amin'ny université fa manana carnet-na caisse d'épargne zahay telo vavy aprimany dadanay sy mamanay vola kely isam-bolana hanomanana ny fandehananay mianatra amin'ny université satria fantatry mamanay sy dadanay tsara fa ny bourse tamin'ny andronay nianatra tamin'ny université tompo 100 000 francs, 2,00 isam-bolana ny boursako tamin'iza première année tany amin'ny UNI tamin'ny taona 2005. Eritrereto amin'izany hoe 2,00 no omena ny mpianatra ny université isam-bolana. Deuxième année zany niakatra 5,2 mbola tadidiko tsara. Troisième année niakatra 7,2. Quatrième année moa za fa tsy tadidiko tsony le izy fa tsy tafakatra 4,00 ny boursako tany amin'ny université mandra-paha 5e année-ko. Zany hoe tsy ampy 4,00 isam-bolana ny vola omena ny mpianatra mpanjakana, tsy ampy herinandro akory ny vatsim-pianarana omena ny mpianatra nefa mbola tsy omena ara-potoana koa. Mpianatry ny École nationale d'informatique amin'izany ny droit d'inscription nay tany amin'ny École nationale d'informatique tamin'ny 2009 ray ariary tadidiko ny droit d'inscription ny mpianatra ny faculté des sciences sy ny faculté des droits tamin'io teo amin'ny 4,00 teo. Zany hoe mandoa droit lafo be izay le mpianatry ny École nationale d'informatique par rapport amin'ny mpianatry ny faculté fa mitovy ihany ny bourse raisinay tsy misy an'izany ny fianarana informatika tsy maintsy mividy ordinateur tena tseboka ohatran'izao mamanay sy dadanay nividy an'izany ordinateurako tamin'ny première année zany nahafahako nianatra informatika. Fa satria ilay vola kely nangonina tsy kelikely tamin'ny caisse d'épargne nanomboka za teraka tamin'ny 90 nampiasaina nanaovana propagandy nilatsahana maira. Zava-nisy ny ainanay zany mbola mifandray amin'ny fiainana politika kehitriny. Nangina hatramin'izay fa mbola zavatra nisy ny ainana afaka CP zay 2001 nipoaka ny grevy ny 2002. Hiditra université zay 2009 nipoaka ny grevy ny 2009. 2025 zao mbola mipoaka ny grevy, mbola mitovy ny zavatra ny ainanay tamin'izany fotoana zany ihany no mbola iainan'ny Madagasikara ankehitriny. Izarako amin'izao toroteny zao ny tokony ataontsika kristianina tokoa fa tsy ilay kristianina mpakany am-piangonana isaky ny alahady ihany. Rehefa handray fanapahan-kevitra ianao amin'izay tokony ataonao manoloana an'izao zava-misy iainan'ny Madagasikara zao. Nalaina ny heran'ny dadanay taminay aloha zany mazava ho azy hoe ho ampiasaintsika reto vola tokony entinareo mianatra amin'ny université reto anaovana propagandy ilatsahana maira satria niala indray ny timma
izay saika hoe hiantoka feno ny amin'ny maha-kandidam-panjakana tsy miantoka ninninona ny kandida fa naka olona hafa de atezerana de ny fanananana saika nanomanana ny avy natotona tany amin'ny propagandy. Raha tadidinareo zany Jamoka zany no kandida nilatsaka ho fidiana mampiasa tsy nanao propaganda ohatran'ireny olona nanana vola belona nina reny fa zay kely natambatambatra teny ny vahoaka no nivory fotsiny tsy nisy ny vidim-bola nanoana anazy. Misy mpanakanto 3-4 tam'izay nanolotra hira maimaim-poana reny hira alefa amin'ny propaganda reny tsy nisy ny vidiana satria tsisy vola fa nandeha tamin'ny atezerana sy ny ampo de ny tena zava-nisy marina satria tena 17 taona tsy nifidy fa isan'ny niaraka tamin'ireo bureau nanara-maso ny voka-pifidianana rehetrarehetra nanangona ny resultat isaky ny bureau de vote eraka ny Majunga zahay voasoratra daholo hoe 5% ny isaky ny fokotany. Efa nanao arrosazy zay ny alina satria tena lany soma tsara Jamoka maire tamin'ny resultat noraisina isaky ny bureau de vote satria tamin'ny fifidianana maire tamin'ny 2009 nisy tena volontaire daholo tsy nisy ny karamaina ny mpanohana ny Jamoka tamin'izany fotoana zany isaky ny bureau de vote nitondra ny resultat ny avy any natambatra nataony calcul lany soma tsara izy efa nanao arrosazy zahay rehetrarehetra sy ny ekipany rehetrarehetra lany ny apitso atoandro ny voaka ny voka-pifidianana ofisialy amin'ny 2009 tamin'ny 2007 azafady ny voka-pifidianana tamin'ny 2007 36% Jamoka 38% docteur Nirina ny tsy mbadika ny resultat ny ova ho azy par magie tsy nisy ny fandraisany tamin'ilay Jamoka nandresy maherin'ny 50 isan-jato tamin'ny chiffre natambatambatra satria za tena isan'le nandray atsoratra nanambatra ny resultat tamin'ny bureau de vote tsirairay na de 17 taona aza de nahita hoe 52% tamin'izay navadika 36%. Niaraka menace tsy haiko na antsoratra io na ambava na honohono hoe raha vao mitsangana manohitra ny fanjakana nareo mivady satria mamanay sy dadanay mpampianatra mpiasam-panjakana de affecté any Akandreo zany Kandreo zany tanàna be dahalo any amin'ny faritra Boeny de ozy mamanay lay fondreny avy teniteny hoe avelao io dada efa nlanitsika ny vola tokony andehanana mianatra amin'ny université aza-potehina tsony kosa de ho voaroka tsy mpiasam-panjakana na higadragadra fatany raha gadra anao dada tsy vitako rery andefan'ireo zanatsika reo amin'ny université mangina mandefera. Roa taona taorinan'izay moa nipoaka ny 2009 tsy navitany mandany akory le kandida fa 2 taona taorian'io 2008 de nilatsaka nanolo tena maty taperinasa tamin'izay fotoana zay ny tonia nasionaly ny FSFLM nanao mission tany avaratra tany tonia lefitra ny FSFLM dadanay tamin'izany ny FSFLM fikambanana skoto fiangonana loterana malagasy tonia teknika izy tamin'izay tonia lefitra ny fahafantarany rafitra anazy no naka ny moto accidenté maty tamin'izay ny tonia ny FSFLM de tamin'io izy no taona manaraka an'izy no voafidy ho tonia nasionaly ny FSFLM amizay 2008 maty taperinasa izy tamin'ny 2020 de ozy ny interprétation lala manapaka atsika kristiana zay kainy sitrapony Jesosy kay tsy nalany anao maire iny no lanina tonia nasionaly ny skoty ianao de anao tsy nitratra n'in'le coup d'état tamin'ny 2009 niaraka tamin'ny team iny fa narovan'Andriamanitra ianao de hoy izao
teolojiana nianatra teolojia tanatin'ny 10 taona izay no mba anjara biriky afaka hoentiko amin'izao tolona izao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa fampionona tena tsika kristianina tompoko. Averiko indray mandeha ny interprétation lala manapaka fampiononan'ny kristianina tamin'ny 2009 rehefa tratran'ny coup d'état ny timma de sitrapon'Andriamanitra kay jamoka tsy nalany anao 2007 satria anao fa nofidino tonia nasionalin'ny skoty loteranina 2008 ary ravany gouvernement sy ny maire-ny Majunga tamin'ny 2009 fa hoy aho hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izany, sitrapon'olombelona no nifidy any jamoka lany soamatsara tamin'ny isam-bato marina, sitrapony izay nanovany fangalaram-bato no nanao anazy tsy lany tamin'ny isam-bato tsy marina ary navelan'Andriamanitra tanteraka daholo zany sitrapo rehetrarehetra zany. Didiko tsara mihitsiny dadanay tena ohatran'olona ny kapoana rehefa nivoaka le resultat tsy izy mbola ny kapony vahoaka koa hoe namidinao ny vatonao satria izay nahita maso ny resultat hoe lany anao, maninona anao atao tsy lany tsy miady, namidinao tamin'ny timma ny vatonao ary talohan'ny fifidianana zavatra marina ty teneniko ty zavatra niainanay rehefa nahita ny timma fa nilatsaka indépendant jamoka tamin'ny 2007 de nitambitambezina 100 millions francs vola be zany tamin'ny 2007 nitantaran'ny dadanay anay zany satria zany ny fomba fiainanay tao atokantranonay na zaza zay de ampahafantarina feno ny zavatra iainana sy miara-manapa-kevitra na de hevitra an-jaza fa tsy atao hoe nareo génération Z reo zaza tsy hainareo ty tsy ohatran'izany aloha ny tao atokantranonay ny tezainy dadanay anay fa tena nilazainy taminay hoe omeny timma 100 millions ne ony zana tsy latsaka de ozy mamany raiso zany andao tsika namboatra trano avela ho any zany milatsaka zany fa ozy ny ekipa efa miaraka amin'ny ambopo sy ny atezerana hoe efa matahotra anao reo dikan'izany avela ho any zany 100 millions ndreo zany fa mila tsaha indépendant anao fa tsy maintsy lany mihoatra lavitra noho zany azonao rehefa lany anao zay no motiva tao ambany. Fijeriko amin'ny maha-teolojianina ankehitriny zany teneniko zany fa tsy miteny aho hoe tenin'ny Jesosy mivantana tamiko zany ny teolojia de mety diso fa analiziko amin'ny maha-teolojianina sy olom-pirenena malagasy kristianina no zaraiko aminareo hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izany fa safidiny dadanay ny hilatsaka indépendant safidiny dadanay safidinay mianakavy ny tsy nandray ny 100 millions ary safidiny vahoaka ny nandany azy fa safidiny zay nangala bato ny tsy nandany azy. Navelan'Andriamanitra ho tanteraka daholo tompoko izany rehetrarehetra zany fa tsy boriborina fotsiny hoe sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy manana baiko tokana direktiva ray omenantsika kristianina zao toriteny zao fa mampieritreritra lalinatsika hoe inona ny antony anaovanao inona am'izao zava-misy iainan'ny firenena izao. Ary hoy Lutera amitsika teolojia protestanta rehetrarehetra fa tsy loteranina ihany ny fahotana de tsy izay nataonao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany fa izay tokony nataonao koa nefa tsy nataonao de fahotana koa. Ny fahotana tsy menasena ny olona hoe pesitra aminao Andriamanitra ka mina ny fatinao anao kapon'Andriamanitra tsy atompoko. Ny lalàna sy filazantsara amin'ny teolojian'ny Lutera ny lalàna de natao hampatsy ahivana ny olona fa tokony hibebaka tokoa izy. Raha tena tsapanao tokoa fa tena tsy mety ny ataonao ka mibebaka amin'ny fonao tokoa tahaka ny Davida ianao de avelan'Andriamanitra haharitra mandrakizay ny fanjakanao. Fa raha ohatra kosa
Tsapanao tahaka ny Saoly tsy mety ny nataonao ary mody mifona ianao mba hitazomanao ny sezanao de rava mandrakizay tsy nisy taranaky Saoly intsony tonga mpanjaka teo amin'ny Israely. Ny taranaky Benjamina, ilay taranaky Saoly, tsy niverina teo tsony fa lasa taranaky Joda, taranaky Davida lay tena nibebaka tokoa, samy nanota ary nanota bebe kokoa aza. I Davida rapitaina amin'ny Saoly amin'ny masontsika olombelona fa ilay fibebahana no tsy mitovy. Afatra ho antsika kristianina ary. Raha hibebaka ianao, inona lay tena hibebahanao? Tena avy amin'ny fonao tokoa ve? Raha hitsangana hitolona ianao, noho ny antony inona ny hitsangananao hitolona? Ary hitolona ho an'ny miala rajoelina sa hitolona ho an'ny mijanona rajoelina ianao? Raha manome baiko hitifitra ianao na hanome baiko harovon'ny vahoaka, inona ny antony ambadika an'izany? Izany no jeren'Andriamanitra amintsika kristianina tompoko. Afaka mijery zavatra hafa ny mason'olombelona, ny mason'ny mpanao politika, ny mason'ny mpijery sosialy, ny mason'ny ekonomista, ny mason'ny mpitady laza sy voninahitra, ny mason'ny réseaux sociaux. Fa ny antsika kristianina de ilay Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny fanahy masina no tokony baiko izay rehetra ataotsika. Fa tsy misy hoe izay rehetra mandeha eny an-dalambe, na izay rehetra mitifitra, na izay rehetra miaro tena, na izay rehetra mody miantso vavaka sy fibebahana rehetrarehetra na tena izy na mivava fotsiny, de marina daholo na tsy marina daholo, fa tsirairay. Ny fony tsirairay sy ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay no jeren'Andriamanitra amintsika kristianina manoloana an'izao zavatsarotra iainan'ny firenena izao. Tsy hoe safidin'olombelona ny anana mpanjaka de niala tanterak'Andriamanitra. Neken'Andriamanitra ny safidin'olombelona anana mpanjaka fa niasa mandrakariva niaraka tamin'ny mpaminany ny mpanjaka. Ary navelan'Andriamanitra libra ny mpanjaka tsirairay na iaino ny mpaminany na tsy iaino ny mpaminany, fa ny justisin'Andriamanitra kosa tsy misy kolikoly. Fa tsy maintsy novonoina Jesosy vao voaray ny famonjena. Io Jesosy efa novonoina, efa namono ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana io, tsy nijanona maty fa efa nitsangana tamin'ny maty mba hamonjy ahy, mba hamonjy anao, na inona efa nataonao. Jesosy tsy ilay hifonana hitalaona de mifona aho ohatran'ny zaza avy naditra de tereny Jesosy hifona de mody mifonafona mivava, fa miara mitomany, miara miala elo aminao Jesosy. Raiso ny tenin'ny fanany, miteny aminao io fanahy masina io rehefa tena anontanianao tokoa, de arao zay teniny aminao. Azarana zay teniny amin'olona hafa satria samy hafa. Ny vocation-tsika tsirairay, ny niantson'Andriamanitra tsika tsirairay samy manana ny adidiny avy, fa tsisy natsony atorotoro fotsiny sy petrapetra-potsiny zany. Fa samy natsony andray andraikitra daholo. Raiso ny andraikitra ry kristianina arak'izay hitarihan'ny fanahy masina anao. Makafy fotoana miaino ny feon'ny fanahy masina de noya tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao ny iraky ny fanahy masina. Zany Goliata be zany tsy resy ny vato kelin'ny Davida, fa noho ny herin'Andriamanitra zay tena ndradradradrain'i Davida hoe amin'ny anaran'ny Andriamanitry ny Israely izay ambanimbanianao no hijoroko, de nandresy Davida, maty Goliata be. Tsy fantatro zay Davida, tsy fantatro zay Goliata manoloana an'izao zavatra iainan'ny firenena izao, fa ny azoko antoka raha isika kristianina no mijoro sy mandeha arak'izay aniran'ny fanahy masina antsika, de handresy ny fiadanana izay omen'Andriamanitra antsika, zay tsy fiadanana tahaka
tahaka ny fiadanana zao tontolo zao hoe tsy misy ady tsy misy korotana nefa kobay akelika ihany fa ny fiadanana izay notononiny Jesosy raha vao nitsangana tamin'ny maty izy de izay no teny firarian-tsoa nomeny ny mpianany voalohany hoe fiadanana ho anareo. Ny fiadanana omeny Jesosy antsika kristianina miaino ny feon'ny fanahy masina de tsy hain'izao tontolo zao refesina fa isika izay omeny Jesosy azy no mahalala sy mahatsapa azy na milamina na mikorotana ny firenena de tsy anahy isika fa miaina amin'ny fiadanana izay omeny Jesosy antsika izay tsy mitondra loza ny hevitr'Andriamanitra izay heverany atsika fa mitondra fiadanana. De ho amintsika tsirairay avy anie izany fahasoavana sy fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo izany. Mahereza mivavaka amin'ny fo tompoko ary ny vavaka de mila arahana asa araka ny tenin'ny fanahy masina. Amen.